Zao moa zany isika de mieritreritra ianao fifidianana sénatoriale amin'ny 11 décembre ho avy zao. Mila jerevana daholo anefa ny tantara satria tao aorianany 2024 ny fifidianana rehetra teto Madagasikara de tsy nisy na de iray aza nanjary. Misy halatra sy tsy fahatomombanana. Raha ohatra ka mbola izay ihany no tohizantsika de tsy hiverina amy tany tandalana na roviany Madagasikara. Tamy 2024 nisy ny doublon, ny tamy 2023 efa nisy ny hetsika fotsy zay niteny hoe tsy mety io fa mbola soloina, mila soloina CENI sy ny ACC fa de natao bonitolo le izy. Nisy fifidianana ben'ny tanàna zay lany maty ary ny sasany nisy napetraka botolo tsy nekeny rehetra noho izany teneniko hoe tsy ara-dalàna fifidianana hatram'izay. Izay zavatra zay tsy mivaha ho azy fa tsy maintsy misy ihany vahaolana tokony hoentina, ka ny vahaolana tokony atao de miara-mandinika ny zavatra tsy nety ary mijery vahaolana vaovao, zany hoe resaka eo ambony latabatra. Eo ambony latabatra daholo ny ahitana hoe ahoana ny havitana mahavita CENI izay eken'ny rehetra ary tsy mangala bato toy tamy 2013. Toy izany koa ny ACC izay dratsy miteny hoe tongilana izy am'izao fotoana zao fa tsy atokisan'ny olona intsony. Noho izany ny fomba ahafahana mamerina zay fatokisana eo ampikarakara fifidianana sy ny olona zay irotsaky zay de tsotra fotsiny miresaka eo ambony latabatra daholo ny rehetrarehetra handray anjara amy fifidianana, na ny mpanao politika zany na ny olona tsotra izany zay ao anatin'ny ataontsika hoe mpandrarara toe-karena na tsotra indépendant na ny fiarahamonim-pirenena satria atsika rehetra ny famerenana Madagasikara ho tantandalàna. Ny fomba anaovana azy de zao: reo fitondrana ireo anie ka singa iray mandray anjara ny fifidianana ary singa iray efa hita hatram'izay mikarakara ny fifidianana mandrakariva izay tsy nanjara. Noho izany ny tena zava-dehibe de ny fandraisan'ny rehetra anjara ao anatin'ny fikoanam-boam-pirenena io izay tantany ny ray aman-dreny. Tsy piako manokana eto ny ray aman-dreny am-panahy satria tsy ho afaka mihitsy isika hanana ray aman-dreny mahasolo an'ireo ray aman-dreny ara-panahy. Izy kosa nefa tsy toteny fa antsoko manokana ny miaramila sy ny folo alin-dà mba hiaro sy hanatanteraka an'io fivoriana sy fikaonan-doam-pirenena hametrahana izay tena tokony ho izy hikarakarana ny fifidianana amy 1 Décembre io. Raha ohatra mantsy tsy hanao an'izay tsika de mbola tsy mivoaky tsika raha botolo mandrakariva no ampiasaina, kanefa ny olana betsaka ny olana. Anisan'izany ohatra ireo faritra izay maty, araka ny teneniko teo maty ny maire zay lany teo anaminy, misy koa ny maire zay efa lany de nesolo kanefa tsy nisoloina. De le olona ao zany ahoana ny fandehany rehefa mifidy, zay rehetra zay no mila dinihana daholo ao anatin'ny fikaonan-doam-pirenena. Ary tena ilainy zany zao satria tsy mihazakazaka foana akory ny atao fa nenay mba mila mipetraka.